fomba ny fijeriko azy ato ny tena miaramila dia zahako afoezina nefa tsotra ihany koa ny aminiko azy mba ho marina araky ny teniny fampiresahana teo. Ny voalohany dia mikasika ny hoe manahoana marina moa ny ataonao amin'ny fanaparitahana an'ireo olona rehefa misy manifestation dia asiko historika kely ihany mizara anankiroa ny manifestation misy ny amin'ny atoandro misy ny amin'ny andro ary mety efa telo gendarme moa le fitenenana tsy haiko nandokona akanjo le eny amin'ny kianja fa vondokerana telo no misahana fampandripatenana ary tsy misaraky reo araky ny didim-panjakana laharana fa efatra amin'ny valopolo tsy mikeka ohatra dimapolo ohatra ena amin'ny dimapolo izay manambara ny asa sy ny pitsopisony amikasika ny ONC sy ny MOF fa mazava ho azy ao anatin'ny décret io no milaza fa en position aty amin'ny voalohany foana matetika ny gendarmerie misy tokony fitenenana sommation ny telo atao mba hanaparitahana tena misy tokoa zany fa raha mahazo vazy dia indraindray misy an'ireo hoe misy ngainy ve satria ao anaty korotana ao anatina feo belebe le izy nefa tsy maintsy atao ihany le izy fa zay milalàna misy ny fitondrana megafona ataony koa zany amin'ny toerany sasany ary misy koa nefa ny fanapohana ino natao hoe fanapohana tsy maintsy manao intervention ao toerana anankiray raha eto amin'ity olana jiro sy rano ity raha iverenao kely ny tantara dia olana ara-tsosialy tsy tokony misy ifantona manahoana fa service d'ordre no atao zany hoe asany iro daholy na ny mpamily filaminana na ny mpanao fetsiketsehana tsy eo pefy ary tsy anakanarabe satria misy olona na dia manany olana jiro sy rano ary mianganany amin'ny toerany dia andalo satria ny amin'ny arabe foana matetika misy an'le fetsiketsehana dia adidy sy andraiky sy mitandro filaminana ny manala nyreny olo reny amin'ny lalana zay zany no atao hoe principe fondamental amin'ny fanaparitahana ozy anao fonjahako hoe fandaminana sy fanondrana n'le zavatra eo amin'ny ankapobeny dia vondrokery anankitelo izy ahako no manao zay zavatra zay dia mitafitra ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena tsy misy resaka basy ao tsy misy resaka zavatra hafa fa misy fitaovana manokana tokony entina amin'izany misy kategoria any kosa nefa nataoko hoe misy klasiny ny fomba fandaminana fomba fandrana ny fandaminana amin'ny toerana anankiray arakaraky ny toetoetry ny mpanao fietsiketsehana ary naray koa ny mpanao fietsiketsehana efa eo atoerana vo miova fantatsika zany dia tsy maintsy raisina foana ny vepetra ny mot d'ordre na tena zava-dehibe indrindra dia ny fampanjakana ny ordre et sécurité publique zay ambony indrindra dia zay zavatra rehetra mifanandrify amin'izay zany dia tsy maintsy raisina vepetra mety mpitandro filaminana ny manao sommation raha ilainy zany ary mety mandray andraiky tavetrany ny mpitandro filaminana fa raha tsy manao an'izay koa izy dia lalàna koa no miteny an'izay hoe prévarication voasazy ny lalàna tsy mandray andraikitra ao anatin'ny zavatra tokony ilaina zay na maninteny anako azy amin'ny ankapobeny amin'ny fomba tsotra dia le faharoa indray le manao hoe olam-bahoaka io olana sosialy io tsisy ambadika politika dia atsika rehetra amin'ny ara-malala fataoko hoe misy politika ambadika navadiko le izy satria na ny antony raha eto amin'ny toerana anankiray tsy mampanina amin'ny toerana teriteny anjany eto Antananarivo
raha eo ananakely ve no misy problemana jiro dia olona any Anjanahary na any amin'ny amin'ny sekretary no amonjy eo taky an'le izy ara-tsosialy miaraka amin'ny fitaovana izay mitorana sy ny karazany tany am-boalohany miaritra ny mpitandro filaminana ary zay koa natao an'izany zany natao risque clinique torana sy ny karazany misy maratra satria hoe inona moa tanjony mba ampilamina ny olona mba hiparitahana mifampikomprendre rozy ny vazaha hoe tena miraharaha izy ty fa dia atao fa dia miezaky kanefa mivoatanybotoa tena hita mihitsy olona tsy riana voara ozy izy ny vazaha amin'ny zavatra mitrangy eo fa tena andian'ny olona fotsiny natao handratra mitandro filaminana dia mitanjona amin'izany hoe dia fambolena korotany amin'ny kapobeny tsy tsara zany zavatra zany natao hiaritra zahay na amin'ny kritika isan-karazany mahatsara zavatra zany fa ny tanjony dia ny fiahina ny vahoaka sy ny fananana ny fanatanterahana azy no arakaraky ny zava-misy na ny toerana na ny fotoana no mety mahasamihafa azy fa dia isorana be lehibe ny fiainana tahaka izao mba hahafahana miresaka ampitohiny mba hahafahana mifanakalo amin'ny voninahitsika tsirairay avy ho an'ny misitry ny rano nalazavana tao mbako manana koa resaka namako hoe resaka teknika be fa ny ilaina amin'izao dia rano tonga am'robinet isa-tokantrano fa tsy rano tanterina bombone zay vahaolana ilaina amin'izao fotoana izao misy an'le borina fontaine teo forage mantsy rehetrarehetra ny amin'ny telokolo lazao aminay mazava aizavo ny commune asianandreo aizavo ny fontany asianandreo satria mba afahanay manara-maso am'le izy tsara hoe tena misy be satria budget eo papana ny anaovana forage anankiray eo amin'ny misy ny angovo mitaraina ny vahoaka malagasy ampiteninymona mihitsy ny délestage tsisy fety aty ny fiatrasa maro vevola ny olona potika fananana no ny tsitsiny jiro moa ve nareo manome vahaolana ho an'ny fanoenana ny olona very asa amin'izao délestage zao ny olona potika fananana amin'izao délestage zao manarak'izay mandehabe ny manana tompontso amin'izao délestage tsisy fety zao ny mpandrara vahiny iraisanareo tokombakomba aminy ve ny mahatonga ny fampitaliana vahoaka ohatr'izao fahatelo maninona mbola alefa foana mitanapaka jiro ny jirama mbola miakatra lafo be ny fakturan-jiro kanefa jiro tsy tokony alefanareo tony zany dia mpanapaka jiro satria ny jiro efa tapaka ho azy isanandro manarak'izay mikasika efa hoe tapaka foana ny jiro rehefa mirehatra koa ny jiro le cobra eny amin'ny poto ny jirama reny amin'ny atanjo benanahary reny no ampiretina movia tsy mba misy heritra ahafahana manao an'ireny mba amin'ny andro maizina ihany reny no ampiretina fa tsy amin'ny atoandro benanahary ho an'ny vahaolana rehefa tsy vahaolana tsy efikasy tokony mba manapa-kevitra mandray fepetra hoe mametrapelana zay zany ny vahaolana avaty aminay reny rehefa tsy mahita vahaolana nareo dia omenay vahaolana rehefa tsy mahita olona efikasy anao ny asa ny mpitondra fanjakana dia zay manana vahaolana manana olona amin'izany rehetrarehetra zany dia vahaolana arosonay mametrapelana tompoka rehefa tsy vita le andraikitra fa oka ny vahoaka malagasy tsy atao sorony
pahasolona amin'izao fiainana mandalo zao. Ho an'ny ao amin'ny gendarmerie sy ny misy olana ara-tsosialy mitranga tsy ataoko hoe kely fa tena ataoko hoe gravy raha olona hitrango amin'ny filaminana no lasa manolana olona. Misy olana mpanetsoana masarotra amiko ihany miteny hoe ny teny anaran'olona mivantana eto fa omeko anareo le olona dia manjana anareo fa mijery an'le élément satria mahasolo rava-bahoaka dia mitaraina loza ny polona ny olona miaran'izay fa fanolanan'izay. Zay ny travaux publics aboarina lalana eto Madagasikara. Zay vahaolana fahatsika manokana aloha omena anareo le slogan anay amboarina lalana. Zay angamba no tena sota tompoko. Mostrando a fitenena abbiamo isano promarcia abbiamo isano diciamo che il governo sta lavorando volete tutti vanno alla nove ma tu vuoi andare nella fitenena sia na me malana che malucana ni fa mesa vai fa se fa mesa la fitenena ma quando c'è la parte non so che sempre è tutto cansato la fa sai non Makanya naona ndio wanaleta suluhisho tia tambe zisikia faruwa katika republiki evanzanga na mimi pamoja kaneva samapenda zake kutia tena pia tia ekatunge noa tunaruka na barabara na afanya na mimi tutasafari ni ule na mtaka na district ya Ismail anashinda kitu faruwa wanataka ni shambani na malala msoma wanataka msapindani Pabangatan ile tu ao amin'ny fokontany ambidina commune Sabotsy dia mais nobotsy mazava hono ny rano amin'ny faritra io mety namatsina amin'ny faritra vato fa na le olona ao amin'ny faritra tsy misitraka ka efa nisy fotoana somary nisy fietsembahoaka satria nanana ndraiky fotoana tena dia anisan'ny aro sy manakana mba hiarovana le fototrasa mombolana fa raha zao taona misy le ministre mba hisitraka le rano le olona Allora vai sempre a lavorare, satira le forage, non l'hanno fatto lei, non si deve lavorare, ma si deve non leggere. Fare mi hanno dato un ministro di Asano 20, e non di Arizona mi aveva fatto forza, tanto famiglia non fanno la lana autoruti. A me non si è dato nessuno Tanzania, non satira, e noi ne tamatavamo tu che ne tamatavamo. Artunga lui faceva una tara così. Zamena itasara ni fomba famatoterana ny asina. Iny asina asa goavana eto firenena. Kanefa dia mitondra fahasalamana betsaka ho an'olona ohatra eo amin'ny rano vilena, eo amin'ny rano hoanina, eo amin'ny fisahana ny tamberina amin'ny lidina, ny taniny. Raha misy minisitra maromaro zay efa niresaka manio. Eo anao misy le ministra dia angatahana mihitsy fa hijery manokana an'io olona reo satria no ny fahasarotana ny totataratasy teo amin'ny mpandova sy ny mpandova dia sahirana le izy. Kanefa raha tsara drana ny taratasy tsy misitraka le tambeny vidiny le vidiny tany le olona. Fa aza mba tokony mamolaina hoe raha sitraka reo satria azo lazaina ho raha fananana ihany le olona, avery fananana ihany koa. Ary tsy misitraka ny fananana satria manarandray mety miakatra eo amin'ny fitenenana lasa fotsiny. Natao hoe politique publique le fananana dia tsy misitraka aloha fanana amin'izao ka mba tokony hojerena manokana satria autoroute io amin'izao efa any akaikikaikina ny Zorobe ihany autoroute io raha ny aina teo adalata vonontsy ary districta maromaro voatotoana ka le ranonorana rehefa avy norana na ny rano vilena satria izay any ambanivohitra sahirana amin'ny ferin'ny rano vilena laza n'le rano rika mena be iny le rano vilena maky daholo le valo manontolo any ambanivohitra ny loharano ny ampiasaina toditsy ny rano rika ihany koa ny loharano tsisy rano hoanina ihany koa zany anisany impacte daholo hoe tokony mba jerenainana satria efa maneho heriny le olona reo makasy le tany dia raha tsy mahita amin'ireo gazety marobe reo amin'ny tsy fakasitrahana aletetrasa kanefa hoe tombotsoa ambonin'ny firenena lesa dia nanaikany izy azo lazaina efa nanaiky resy le olona mba avereno aminy ny tambehan'ny lidiny taniny satria efa manaiky izy fara
ny io anareo mamona gouvernement mila lana 2011-03 tompo dia na mialananay itsikera ny ataon'ny bitory fa tsy itsikera be fatany fotsiny akory na anaratsy fatany fotsiny fa mizavatra tena hoe mizavatra tokony tena hoe ifampizarana kosa aminareo mpanatanteraka isaminay atao amin'ny mpanao dia nisy matoky izay mba hisy fampiresana raha zay eritseretina nara ohatra ka mitsikera dia nankahalanareo aza raisina amizay fa raisao mile fomba fijery hoe mahatsara zavatra zay fa tsy de fitsidy rahanareo akory mety samy manafatonikevy nyrelotsirairay avy fa ianareo dia be misanga sy mieritseritra malala mety sy tsy mety tokony atao mankasitraka tompoka amin'ny fianona mankasitraka amin'ny fandraisana ndraikitra sao tompoko